Voninahitra ho anao ry Andriamanitra avo indrindro, dera ho anao, aja ho anao, satria ianao ilay Andriamanitra velona sy mahery. Ianao ilay Andriamanitra miteny, ary Andriamanitra miay anay zanakao tsiraray avy, izay noforon'ny tananao. Jesosy, miarabanao, mankalazanao, manajanao, miantso ny anaranao. Tompo, asa masina ny asanao, asan'ny lanitra, ka tsy maintsy mitandrina izahay, satria Tompo, ho avy ny fotoana eonanay eo anatrehanao, ka nadinanao anay ny rany izay olona, tsy nilazanay ny afatra avy aminao, ny fampitandremana avy aminao Jesosy. Ka ity aho Tompo, miantso ny anaranao, anandratra anao Jesosy eo anatrehan'izao tontolo izao. Tompo malalo, mangataka ny herin'ny faherezanao iteny amin'ny alalako, fanahy masino, mitenena amin'ny alalako ianao, tahaka ny fahazaranao, ka ny nofo rehetra dia tsy hanana anjara amin'izao fotoana izao. Mangataka aminao koa fanahy masina, ampihiratra ny masom-panahy olona tsiraray avy, ampifoan'izy ireo ao anatin'ny torimasom-panahy, satria ianao fanahy masina no miasa ao anatinay tsiraray avy rehefa anao izay Jesosy. Sotranao Tompo, ka misandrata ianao Jesosy, fa aoka hietry eo ambany tana maherinao, satria ianao no Andriamanitro, ianao no ambarako, ianao no asandratro Jesosy, ka aoka ianao no hitan'ny olona, fa izao dia fitaovana kely sy bitika ihany. Misaotra Jesosy. Alleluia. Amen. Mbola faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho amin'ny izao andro vaovao izao andro atalata 10 volana Mey 2022. Ry havana, anio aho dia anambara aminao fampitandremana ny amin'ny nofy izay naseho an'ny Tompo tamiko. Ny nofy mbola momba ihany ny amin'ny fanompo-tsampy no asain'ny Tompo hozaraiko aminao anio. Mahagaga satria mbola maro ireo nofy mbola tsy voazara, ary misy koa ireo fahitana izay mbola tsy voazara, fa ny momba ny amin'ny fanompo-tsampy, ny finoana katolika izany tonga dia amariniko eto no tiany Tompo hozaraina tatoato, satria tamin'ny herinandro efa nizara anankiray aho ny amin'ny nofy izay naseho an'ny Tompo tamin'ny zanako vavy, ny olona izay efa any amin'ny afobe ny amin'ny finoana katolika. Ny zavatra averiko kely fotsiny momba ny amin'ny ilay tamin'ny herinandro misy ny olona tsy mahafantatra ny dikany hoe pantera. Ny pantera izay tanatin'ilay video izay nozaraiko teo aloha dia ohatra n'ireny liona be ireny izy, fa mainty ny lokony, mainty tanteraka ny lokony ary ny masony dia tena mampatahotra raha mijery izany biby izany ianao. Izay no endrik'ilay biby ilay hoe pantera izay noteneniko tao anatin'ny video teo aloha momba ny amin'ny fijoroana Vavolombelona izay nampanofisin'ny Tompo tamin'ny zanako vavy. Ry havana, anio iaho dia mbola momba ny amin'ny finoana katolika. Ity nofy anankiray ity dia izahako indray no nampanofisin'ny Tompo. Dia hitantara aminao ny nofy ahako dia anome tenin'Andriamanitra izay nomen'ny Tompo ahy omaly. Verset momba izay ahako anampiana izany i verset izay fa mahazatra ao amin'ny Exodosy 20 ny ao amin'ny dity 10 izay manambara marina tokoa ny amin'ny tsy anaiken'ny Tompo Andriamanitra, ny amin'ny fanompoana statut, ny fiankohofana ary ny fanaovana sarin-javatra voasokitra
mazava tsara zany tenin'Andriamanitra ary tsy azontsika vazivaziana izy satria ten'Andriamanitra saro-piaro izy ary tena mamaly tokoa antsika zanak'olombelona tsiraray avy, tena mamaly tokoa tompoko. Ry havana, ny Nofy izay naseho an'ny tompo tamiko dia ny andro alakamisy fa 14 ny volana oktobra 2021 ifoan'ny zoma fa 15 ny volana oktobra 2021, zany hoe tamin'ny taona lasa izany. Raha natory aho ny alina dia nahita olona anankiray. Ilay olona io dia olona fantatro. Zany hoe olona tena fantatro zany no naseho an-tompo ahy tao anatin'ny Nofy. Io olona io dia olona efa voavonjy teo aloha, zany hoe efa nandray an Jesosy ary efa vita batisa tamin'ny ranobe tahaka ny nataon'i Jesosy dia niverin-dalana tanteraka io olona io ary lasa nivavaka amin'ny fivavahana katolika izy. Ny zavatra nampagagahay tao anatin'ny Nofy dia naseho an-tompo ahy zany io olona io hoe hitako alavidavitra kely ahy. Zany hoe mijery manatrika zany dia io olona io koa zany manatrika dia no nefa mahay manantona anazy ahako dia hitako eo amin'ny Handriny fa misy boribory maintimainty be. Ary ilay boribory maintimainty be dia ohatran'ireny hoe plaky ao anatin'ny Handrina mihitsy, zany hoe zavatra boribory tsy ety ivelany fotsiny fa ohatrany hoe mipetaka am'le Handriny mihitsy zany. Raha ohatra ka hoe maka pièce-na vola ohatra isika dia apetaka eo amin'ny Handrina, hita fa misy faritra iny hoe mivoaka zany le izy fa tsy ao anatiny. Fa ny naseho an-tompo tamiko zany dia zavatra boribory mipetaka amin'ny tenany mihitsy zany ary tsisy faritra kory hoe hita hoe iny fa mibontsina fa tena mipetaka zany amin'ny Handriny. Ary ilay boribory dia boribory lehibe, zany hoe raha mijery isika ohatra hoe kapoakambary, zay ngamba no mety kokoa, le kapoaka fa fampiasaintsika any Madagasikara, kapoakana ronono Nestlé zany dia iny boribory iny zany raha ohatra jerentsika zany le izy boribory iny ohatran'iny eo zany ny habeany fa mbola mitombo kely, dia eo ampovoan'ny Handriny ilay olona, ilay boribory iny eo ampovoan'ny Handriny ilay olona ary tena maintimainty be mihitsy zany lokon'le izy. Dia noho ny avy eo zany nijery an'ilay olona ahako de mahay manatona akaikikaiky kokoa satria zany tsapako ao anatin'ilay Nofy fa mampanirakay ny fanahy masina ijery akaikikaiky kokoa an'ilay boribory. Dia noho ny efa miha manatona azy tonga eo akaikiny dia naseho an-tompo ahy tao anatin'io boribory io dia misy karazana sary voasokitra ao anatiny ilay boribory io. Ary ilay sary zany hitako tao dia statue an Jesosy eo ambony lakroa. Ny anankiray dia ny anankiray misy any hoe statue an'i Marika de Josefa de hoe Jesosy zazakely hitanareo le hita eny am-pivarotra reny, le any amin'ny fiangonana katolika ireny, ohatran'ireny zany no hitako tao anatin'ilay boribory. Dia mbola misy hafa fa tsy azoko ny tsara zany le anankiray teo am'le izy fa io roa io zany no tena hitako nazava tsara satria nampahafantarin'ny tompo ahy ny ao anatin'ilay boribory maintimainty be. Ary noho ny efa nanatona akoho iaho dia hitako izao mihitsy ilay hoe statue an Jesosy, zany hoe zavatra sandoka, zavatra tsy Jesosy mihitsy ary koa ilay hoe statue an'i Marie de Josefa dia hoe Jesosy,
nefa ny tsy izy mihitsy. Io zany no nasehoan'ny tompo ahy tao anatin'io boribory maintimainty be io. Dia no ny aveo tao anatin'ny Nofy any hitako aho zany miteny amin'ilay olona hoe hitanao ve ny eo amin'ny andrinanao. Zany hoe mampafantatra an'ilay olona zany hoe misy boribory eo amin'ny andrinao. Dia tsy hitany io olona io hoe misy boribory eo amin'ny andriny. Dia niteny taminy hoe jerevo amin'ny jirony GSM. Tsy tadidiko hoe nyray aminay roa hoe iza no nandray ilay telefona dia nandrehatra n'ilay jiro ao anatin'ny GSM dia teo adevaoan'ny fitaratra izany. Dia nijery zany ilay olona mitaratra amin'ny alalan'ilay telefona misy ilay jiro dia mijery eo amin'ilay fitaratra fa tsy nahita na inona mihitsy izy, fa ny andriny sy ny endriny fotsiny no hitany hoe normal. Nefany tena efa eo akaikiny mihitsy zany ilay jiro amin'ny alalan'ilay telefona mba ampazava an'ilay andriny ahitany an'ilay teneniko hoe misy boribory maintimainty be eo amin'ny andrinao. Dia tsy hitany mihitsy ilay izy na dia efa ary na zavabe teo anoloan'ilay fitaratra no nijerevany azy. Ry havana, ny zavatra nampahafantarin'ny tompo dia ilay olona ao anatin'ny fanompoan-tsampy, ao anatin'ny finoana katolika mampiasa statut, na olona mivavaka amin'ny finoana boudista koa na amin'ny finoana hafa koa zany momba ny amin'ny sampy, dia ireny sampy Andriamanitra kely ireny no efa marika eo amin'ny andrin'ilay olona, fa tsy Jesosy intsony. Ireny no atao hoe marika 666 sahady, izay ikondanean'ireo olona ireo izay hitondra an'ireo olona ireo any amin'ny afobe. Zany hoe efa marika Satana izany no efa eo amin'ny andriny ireny olona ireny. Ry havana, ao amin'ny ohabolana 17:20 dia misy tenin'Andriamanitra mivaky hoe ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy: ny fitoeran'ny maty sy ny tany fandringanana dia tsy mety voky, toy izany ny mason'ny olona tsy mety afa-po izy. Amen. Io tenin'Andriamanitra io dia manambara fa ny afobe dia tsy mety voky. Ny fiaina tsy hita izany amin'ny dikateny hafa, tsy mety voky. Izay no mahatonga ny Satana mamandrika foana mba avery ny olona tsiraray avy. Mila mitandrina isika tompoko, satria ny olona tsy mety afa-po, tsy mety matoky an Jesosy irery ihany, fa mitady zavatra ho topoina, mitady zavatra ho hita hoe ty mirakly ty tapakazo ty ivavahako dia ho azoko ny lanitra. Tsy atompoko, tena ho any amin'ny fiaina tsy tenao raha tsy mibebaka, raha tsy miverina amin'ny Jesosy. Tamin'ny Jesosy ny teny tamiko tamin'izaho tao aorian'ny accident, tsy statut teo anatrehako tompoko, fa ny feo an Jesosy, ilay Andriamanitra velona sy mahery Nazareta no henoko mafy be. Henoko mafy be, tsisy fombafomba teo an'loko, fa izy no ny teny no henoko. Ary tamin'izy tonga nanao opération ahy dia tsisy statut tao amin'ny salle de bain, tsisy statut, fa izy fahazavany no tonga nanasitrana nanao opération ary tao anatin'ny fahazavany lehibe izay tsy hita fetra ao. Izay ilay Andriamanitra velona sy mahery, fa tsisy statut tompoko. Mibeba ianao, fa tsy ahitan'Andriamanitra mihitsy ianao raha mbola mitana ny statut, fa ho very tanteraka ianao tompoko. Ny tenin'Andriamanitra manaraka an'izay dia efa ilay novakiko koa momba ny amin'ny fanompoan-tsampy, dia ao amin'ny Exodosy 20:7 ka hatramin'ny 9 averiko ihany, satria fanahy no vonjena ka tsy ho reraka mihitsy aho, satria ny fanahy iray dia tena sarobidy eo anatrehan'i Jesosy. Tianao Jesosy tahaka ny fitiavany ahy.
fa raha tsy miala amin'ny fombafomba rehetra isika, raha tsy miala amin'ny satana isika dia tsy ho tafiditra ny lanitra mihitsy tompoko. Ovakiko ilay Exodosy 2:7 ka hatramin'ny 9. Ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Aza manana Andriamanitra hafa fa izao ihany. Aza manao sarin-javatra voasokitra na izay mety ho endriky ny zavatra izay eny amin'ny lanitra ambony, na izay ety amin'ny tany ambany, na izay any amin'ny rano ambany tany. Aza miankohaka eo anatrehany, ary aza manompo azy. Fa izao Tompo Andriamanitrao dia Andriamanitra sarom-piaro, ka mamaly ny elokiny ray amin'ny zanaka hatramin'ny zafiafy sy ny zafin-dohalika, dia amin'izay mankahalahay, nefa mamindra fo kosa amin'ny olona arivo mandimby, izay tia ay ka mitandrina ny didiko. Amen. Miteny amintsika izany ny Tompo fa tsy mahazo manana Andriamanitra hafa isika mihoatra noho izy. Dia ilay Andriamanitra hafa lazain'io Tompoko dia ambarany eo amin'ny 14, ilay hoe sarin-javatra voasokitra izay mety ho endriky ny zavatra eny amin'ny lanitra ambony, na izay ety amin'ny tany ambany, na izay any ambanin'ny rano ambanin'ny tany. Aza miankohaka eo anatrehany, ary aza manompo azy, fa izao Tompo Andriamanitra ao dia Andriamanitra sarom-piaro. Tsy azontsika atao Tompoko ny manao sarin-javatra voasokitra, fa izay no atao hoe sampy. Izay no atao hoe sampy, ary teneniny tenin'Andriamanitra mihitsy fa tsy azo atao ny miankohaka eo anatrehany, ary ny manompo azy dia tsy azo atao. Firifiry no mitana saple, dia miteny anarana be dehibe eo. Iza no antsonao? Iza no teneninao? De voly avokoa ireny Tompoko, satria sampy ampahafantariny tenin'Andriamanitra. Mandoalika eo anatrehany statut, sampy hoy tenin'Andriamanitra eto. Dia ny teny izay nomeny Tompo omaly, anampiana, anamarinana ny momba ny amin'ny hoe statut an'i Maria amin'izao fijoroana Vavolombelona izao, dia ao amin'ny Jeremia 7, ny 9:20 ka hatramin'ny 20 no nomeny Jesosy. Andao vakintsika io amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Manangona kitay ny ankizy, mandrehitra afo ny rainy, ary mametafeta ny koba atao mofo ho an'ny mpanjakavan'ny lanitra ny vehivavy. Manolotra fanatitra hidina ho an'Andriamanitra hafa izy ireo, mba ampahasosotra ay. Moa izao va no ampahasosorin'ireo, hoy ny Tompo, fa tsy ny tenany ihany, ka ampahamenatra ny tavany. Koa izao no lazain'ny Tompo Andriamanitra: indro ny fahatezerako sy ny fahavinirako dia ahidina amin'ity tany ity, dia amin'ny olona sy ny biby fiompy, amin'ny hazo any an-tsaha ary ny vokatry ny tany, dia irehitra izany ka tsy ho faty. Amen. Ry havana, io teny io raha ny haino tsara ianao, dia manambara ny olona izay manamboatra fanatitra ho an'ny mpanjakavavin'ny lanitra. Izany hoe ny mpanjakavan'ny lanitra dia i Maria. I Maria renin'i Jesosy no ataontsika hoe mpanjakavan'ny lanitra. Dia eto ny Tompo miteny mihitsy izy fa manangona kitay ny ankizy, mandrehitra afo ny rainy, ary mametafeta ny koba atao mofo fanatitra. Ary iny koa ilay hoe mandray an'le Ostie, ZAVA-DOZA, tena ZAVA-DOZA, satria ireny zavatra nampiasaina ireny any amin'ny finoana katolika sy any amin'ny finoana boudista sy ny fanompoan-tsampy, dia entina ivavahana amin'ny Satana
satana amin'ny devoly. Izay vo hoan'ny olona tompoko. Zava-doza, mila mitandrina isika. Dia hoy ny tenin'ny Tompo eto hoe, moa izao va no ampahasosorin'ireo, hoy ny Tompo, fa tsy ny tenany ihany ka ampamenatra ny tavany. Io zany ilay marika eo amin'ny andriny. Izy ihany no afa-baraka izay olona manao an'ireo, satria ho very tanteraka any amin'ny afobe. Hoy ny tenin'ny Tompo amin'ny 9:20, koa izao no lazain'ny Tompo Andriamanitra, indro ny fahatezerako sy ny fahavinirako dia aidina amin'ny ty tany ity, dia amin'ny olona sy ny biby fiompy, amin'ny hazo any an-tsaha ary ny vokatry ny tany, dia irehitra izany ka tsy ho faty. Ry havana, firy ny olona any amin'ny tany kere tsy mahita anina hoanina satria ao anatin'ny fanompoan-tsampy, tsy mety miverina amin'ny Jesosy. Dia izay no iafarany. Ry havana, eto amin'ny 9:20, ny am'le hoe mametafeta ny koba atao mofo ho an'ny mpanjaka vavilanitra ny vehivavy. Io tenin'Andriamanitra io dia mampatsiahy ahy ny Tompo eto, satria misy nofy anankiray izay naseho an'ny Tompo tamiko koa momba ny amin'ny Ostie katolika. Ary an'io zany dia mila tonga dia ho tantaraiko eto koa ny momba an'izay. Ity nofy ray ity momba ny Ostie katolika dia tamin'ny asabotsy 9 ny volana marsa voalasa teo ifoa ny alahady 17 ny volana marsa. Ilay nofy zany ny zavatra natao tao anatin'ilay fiangonana katolika dia nahita gasy maromaro atao. Fantatro ireo gasy ireo. Dia za koa zany tonga tao amin'io toerana io. No ny aveo tao anatin'ny fotoana io zany anome zany Ostie lay olona tao amin'ilay fiangonana. Tsy fantatro hoe mopera ve io sa hoe olona mikarakara fiangonana fotsiny. Dia mitandahatra zany ny olona rehetra. Dia no ny aveo zany manome an'ilay Ostie zany ilay olona io. Dia no tonga teo amin'ny anjarako dia no laviko lay izy. Dia andeha ho forseny ampidirina amin'ny vavako. Dia hitako zao mitsy ilay Ostie. Le izy lavalava kely ary misy lohany maranitra, toy ireny biby lava kely ireny, fa transparent zany lokony. Zany hoe iny lokony iny ihany fa lavalava kely miolana kely ohatrana biby lava. Dia nanindrona le izy, fa tena laviko ary tsy tafiditra tao am-bavako. Ry havana, mila mitandrina isika fa mampafantatra foana ny fanahy masina mba tsy havery ny fanahintsika. Satria ianao mahalala amin'ny finoanao raha mbola mivavaka amin'ny finoana toy ireny ianao. Fa jerevo ny fomba ao amin'ilay fiangonana. Entina eo anatrihan'ny statut, mandoalika eo anatrihan'ny statut, mivavaka amin'ny statut. Manambara ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny Jeremia izay novakiantsika teo, fa mampitandrina antsika ane ny Tompo mampitandrina antsika ny Tompo araka ny teniny. Eo amin'ny 9:20 averiko vakina amin'ny anaran'i Jesosy hoe manangona kitay ny ankizy, mandrehitra afo ny rainy ary mametafeta ny koba atao mofo ho an'ny mpanjaka vavin'ny lanitra ny vehivavy. Manolotra fanatitra aidina ho an'Andriamanitra hafa izy ireo mba ampasosotra ay. Andriamanitra hafa, zany hoe satana sampy devoly, mba ampasosotra an'Andriamanitra ilay ten'Andriamanitra, ampasosotra an'ilay ten'Andriamanitra. Ry havana, miteny amintsika ny 9:20 fa tena tezitra Andriamanitra araka ny teneny hoe indro ny fahatezerako sy ny fahavinirako dia aidina amin'ny ty tany ity, dia amin'ny olona sy ny biby fiompy, amin'ny hazo any an-tsaha ary ny vokatry ny tany, dia irehitra izany ka tsy ho faty. Amen. Tsy ho faty ny afo tsy ho faty dia aiza izany any amin'ny afo be.
any amin'ny fariafo maharitra mandrakizay, zay le tenin'ny Tompo. Ary tamin'ny fotoana io, ny teny nomeny Tompo ahy dia ao amin'ny Matio 3:10. Ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary indro efa mipetraka eo amin'ny fototry ny hazo sahady ny famaky. Koa ny hazo rehetra izay tsy mamoa voa tsara dia ho kapaina ka atsipy any anaty afo. Amen. Ry havana, tiantsika Jesosy. Efa mipetraka eo amin'ny fototry ny hazo ny famaky. So sanatrika ho voakapa ianao ka atsipy any anaty afo. Satria raisiny ohatra eto, raha ohatra ianao mbola ao anatin'izany finoana izany, dia aoko fantatrao fa misy boribory eo amin'ny andronao. Ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Apokalipsy 7:4 dia manambara ny tompo-kase. Ovakiko izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary nilaza izy mba tsy hanimba ny ahitra amin'ny tany, na ny zava-maitso, na ny azo akory aza. Fa ny olona izay tsy manana ny tompo-kasen'Andriamanitra eo amin'ny andriny ihany. Amen. Ry havana, ity tenin'Andriamanitra ity dia efa amin'ny andro farany. Ny anjelin'Andriamanitra no tenen'ny Tompo eto, mba tsy hanimba ny ahitra amin'ny tany, na ny zava-maitso, na ny azo akory aza. Fa ny olona izay tsy manana ny tompo-kasen'Andriamanitra eo amin'ny handriny ihany. Eo amin'ny handriny ihany. Ry havana, inona no tompo-kase eo amin'ny andronao? So de le tompo-kase any Satana 666. Satria izy no tompony Marika eo amin'ny andrina, ny amin'ny mpanompo-sampy rehetra. Fa ny tompo-kasen'Andriamanitra kosa dia Jesosy Tompo irery ihany no tomponao, no ivavahanao, fa tsy ny statu na inona io, na ny fanompoan-tsampy amin'ny razana, ka mivavaka hoe Andriamanitra sy ny razana tsy azontsika tao izany. Tsy azontsika tao izany. Ny maty tsy mamaly intsony. Fa Jesosy irery ihany no tokony ivavahana. Mibebay anao, so sanatria ka i Satana no miandry ianao rehefa ikipy ny masonao. Raha vonina ianao amin'izao ora sy fotoana izao, hiala amin'ny ratsy rehetra, ka vonina ianao handray an Jesosy Tompo ho mpamonjy anao, ka tena hitady amin'izay ianao an Jesosy, ary andeha araky ny fahamarinana sy ny fahamasinana ianao, dia mangataka anao aho. Iomana, andohalika, dia amerina ny vavaka. Raha ohatra eny an-dalana ianao, dia aoka rehefa misy fotoana ianao no miomana tsara, mandohalika dia mamerina ny vavaka. Fa ny amin'ny fotoana izay ivavahanao dia eo Jesosy iaino anao, dia mibebay ianao, dia avereno izao vavaka izao. Raha vonina ianao hiala amin'ny ratsy rehetra, ka tsapanao fa diso ny lalana nalehanao, ka vonina ianao handray an Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Dia aorianan'izay kosa nefany dia mila ianao atao batisa amin'ny ranobe tahaka ny lalan'i Jesosy. Ivavaka ry isika tompoko, afaka mamerina ny vavaka ao arinako ianao. Jesosy Tompo, sotranao aho, satria tsapako anio fampanota aho. Nandeha tamin'ny lalan-diso aho Jesosy, ka inty aho mibebaka eo anatrehanao. Jesosy mamela ahy satria tsy mendrika aho. Mifona aminao aho Jesosy, ny amin'ny fanompoan-tsampy rehetra izay nataoko, ny amin'ny faharatsiana rehetra izay nataoko. Jesosy mamela ahy fa tsy mendrika aho. Jesosy anio dia fantatro fa ianao no Andriamanitra, ianao no Tompo mpamonjy, ianao irery ihany. Ka mandray anao aho Jesosy ho Tompo sy ho mpamonjy ny fiainako.
manjaka ato am-poko Jesosy, midira ato am-poko Jesosy, soraty ao amin'ny bokin'ny fiainanao Jesosy, mba ho anisany zanakao. Fafao Jesosy eo imasonao ny fahotako rehetra Jesosy, mba ho olom-baovao ao Jesosy manomboka anio eo anatrehanao. Ianao irery Jesosy no aoka anjaka ato am-poko. Tompo, aoka anao ampianatray manomboka anio. Arovy ao Jesosy amin'ny ratsy rehetra. Tantano ao Jesosy, ampianaro ao Jesosy, ahalala izay sitraka ao irery ihany. Misaotra anao Jesosy nanaiky ahy ho zanakao. Ianao no Andriamanitro. Ilay Jesosy Kristy, velona sy mahery avy any Nazareta. Misaotra Jesosy. Aleluia. Amen.